Zao fotoana zao topokoa isan'ny mikonokonona ny amin'ny hoe tarika olona an-dalambe indray ireo parlementaire solombavam-bahoaka mbola fotoanan'izany ve tsika iso? Ny amin'ny mpanohatra dia fotoanany foana ny anazy, zany hoe mpanohatra amin'ny mampanohatra anazy dia anjarany mitarika ny vahoaka, mandresy lahatra ny vahoaka moa zany hoe anaraka ny soskiviny. Fa raha ohatra ka hoe mpanohatra ndeha hitarika vahoaka eny anarabe amiko zany voalohany indrindra efa tsy androany ny fanoherana ny nanao an'izany, ary efa tsy androany efa tsary afa-po izy mba tsy hitenenako hoe tsy nahazo olona. Ka moa ve zareo mbola matoky tena ihany hoe mbola enon'ny vahoaka. Ny zavatra misy ny olona rehetrarehetra samy matsapa hoe tena mandalo fahasahiranana amin'ny firenena, sahirana amin'ny malagasy. Fa ny fahatsapan'ny olona n'izany akory tsy midika hoe manana ny fahamarinana amin'ny mpanohatra. Zay manko eo manko le hitako hoe mahadiso hevitra ny vice président fanoherana Andriamatoa Siteny Andrenasolonyaiko sy zay député miaraka aminy, tsy midika hoe rehefa mandalo fahasahiranana ny Madagasikara androany izay vokatry ny zavatra efa fantatry ny vahoaka io hoe efa nisy décision politique tany aloha tsy nety fandraisana, de mitambatra io. De tsika zao le fitondrana zao moa zany zao ny tratra farany de anjarany mamahany olana. Fa tsy midika zany hoe rehefa izay ny zava-misy de hoe manana fahamarinana Andriamatoa Siteny Andrenasolonyaiko izay milaza hoe hitsangana hitarika amin'ny vahoaka sy ny karaha tsy zay, diso zany. Amiko efa hitan'ny vahoaka ny hafanampony sy ny fihetseham-pony rehefa manao politika, mitondra namoaka ny teny hoe ravako ny barea, alefako mody daholo zay nationalité frantsay, fantatry ny vahoaka zany. De vahoaka nefa mahafantatra tsara hoe ny malagasy sy ny frantsay zany efa betsaka ny fifandraisana fa tsy voatery hoe politika ihany be de be amin'ny malagasy no mananjanaka mety isy vazaha, be de be amin'ny malagasy no manambinanty frantsay, be de be amin'ny malagasy no mianatra mamelo tena any ala frantsa. De roanao ve enao tamin'ireny fotoana reny zany de hitan'ny vahoaka tamin'ireny zany ay ve enao ty ohatry zao ka raha mahamena fahefana. Izay le mahatonga le vahoaka sy matoky anao ary tsy manaraka anao rehefa mitarika an'le vahoaka ianao, satria fantatry le vahoaka hoe tsy hitondra anazy any am'le vahaolana tadiavina. Ka raha zareo nandeha hitarika androany vao malimaly mifanevatevany anaty radio ny député Tim sy Andriamatoa Siteny Andrenasolonyaiko, de androany ndray milazo andao ndray hiaraka andeha anao an'izao, aiza ihany ary ny arahany vahoaka mila zavatra matotra. I Andry Rajoelina de tadidio tsara fa i Andry Rajoelina na inona ny zavatra misy, ny position manatona vahoaka tsy miova. Zay ny hitany vahoaka. Mila pitahana ohatran'izay izy. Ninona zavatra misy raha any anaty tatatra any ny vahoaka tonga any Andry Rajoelina, any anaty rano dibo-drano trano ny vahoaka tonga any Andry Rajoelina, tsy mihinan-kanina ny vahoaka tonga izy na inona ny zavatra ny ataon'ny mpanohatra ao anatin'izany rehetrarehetra zany de ny mitsikera azy. Fantatry ny vahoaka zany le fitsikerana fotsiny ny zavatra misy, tsy midika hoe rehefa mitsikera ianao de manany marina. Fa eto tsika miteny, ary eto de miteny amin'ny vahoaka hoe tsisy hitan'ny vahoaka io tsisy zavatra miovy ao ka tsy andeha andany lera am'izany. Aloha mino tsy andeha andany lera am'izany ny vahoaka satria fantany hoe makaiza le zavatra. Tsy midika zany hoe mety ho makasitraka izy, mety tsy makasitraka n'izao fitondrany zao, fa izy koa fantany fa tsisy ninina ho azony. Fa tsy crédible ve zany izy? Tsy crédible le fanoherana avy am'le fomba fitondrasan-tenany zareo. Androany ny fanalabaraka ery amin'ny radio de rapitso ndray dao hiaraka. Androany ianao manao propagande mody daholo zay vazaha, ravaiko ny barea sy andrava lefa vita ianao ahoana moa ny atokisan'ny vahoaka anao am'izany. Tsy ohatran'izay le zavatra tsy mpanao politika ohatran'izay le andrasan'ny vahoaka zany, fa mpanao politika mamany olany. Raha manana vahaolany zareo fa fahitako anazy manko zany de hoe miala teo i Andry Rajoelina zay vao misy vahaolana, efa tsy miditra am'izany tsony ny vahoaka malagasy, tsy miditra am'izany. Ary zay le mahatonga anay miteny hoe manoloana an'izao crise tsy maintsy ho hisy effet aty amintsika Madagasikara io ady rehetra misy any io.
dikan'izay zany a ny zavatra tadiavin'ny vahoaka am'izao dia ny mpanao politika hifanaja, hanao politika madio hifampiaino. Ina moa le hoe hifanaja? Ny fanaja dia manaja ny androm-panjakana misy ny fanoerana, manaja ny fitondram-panjakana misy ny fanoerana. Ina ny atao hoe mifampiaino? Ny fitondram-panjakana koa mba miaino ny mpanohatra sy izay rehetra maneho hevitra eto amin'ny firenena. Inona ary ny tokony atao am'izay? Ny tokony atao am'izay a dia atao a le filan-kevitra nasionaly, fakakevitra nasionaly, io le concertation nationale asesiko foana moa, izay tsy amin'ny fanoerana na amin'ny fitondrana mitondra azy, fa avaty amin'ny société civile, indridridrindra ny société civile zay mianjo maha-olombelona no tokony mitarika azy am'izay fotoan'izay a. Kanefa kosa tsy hoe mitarika fotsiny mandeha botolo, fa mitarika mahazo tsodrano sy fankatoavana avy amin'ny fitondram-panjakana maefa. Vonanao am'izay ve ianao société? Za ma société civile na de zay mihitsy mahatonga ana mitarika an'le sosikevitra hoe ataovy le concertation. Tsy voatery hoe zay zavatra rehetrarehetra ao de arahanao point virgule, fa tsy maintsy misy hevitra mety hoety amin'ny fitondram-panjakana sy amin'ny fanoherana ihany a ny zavatra miseho ao. Azadifany amin'ny société civile ne, ao ny fikambanana, ao ny ONG, ao ny syndicat, na ny amin'ny finoana ary ao e. Ka izay zavatra zay no hitako manandanja kokoa eo anivon'ny firenena mikambana. Toy zay ny mpanao politika na amin'ny fanoherana zany na amin'ny fitondrana no mitarika an'izany zavatra zany. Ary eo anivon'ny vahoaka malagasy koa dia ny société civile no akaiky anazy kokoa. Maro zany, eo tsika mahita hoe tena tokony amboarina tokoa ve le lalam-panorenana. Lalam-panorenana ne ka tsy baiboly, fa manoloana an'izao crise mondiale misy zao. Inona zany a ny politika ekonomika tokony hipetraka, de inona ary zany ny lalam-panorenana tokony hifanaraka am'izay. Tokony mandeha amina politika ekonomika, mandeha amina fitsitsina, de mila manova lalam-panorenana tsika satria be de be ny androm-panjakana sy ny karazana miteraka fonctionnement, fekaran'ny fonctionnement zany a eo anivon'ny budget de l'État ilay a lalam-panorenana teo aloha. Ka sao de tokony ho jereny zany. Sa ve misy ao anatin'ny lalam-panorenanao a androm-panjakana mbola tsy nitsangana nefa didiny lalam-panorenana, ohatra ny ataontsika hoe conseil économique et social. Zany zavatra zany sao de mba tokony apetraka am'izay, handinika hoe inona ny zavatra tokony atao mba anatin'ny cadre constitutionnel zany a le fanehoan-kevitra am'izay fotoan'izay. Zany zavatra rehetrarehetra zany zany a zavatra azontsika fampidiniana daholo. Mbola tsy tara ve tsika raha ohatra izao mbola hoe anao référendum mandray anova lalam-panondriana? Saritary io, tadidio tsara fa ny sasany rehefa tonga any amin'ny république fahadimy, ny sasany rehefa septième république. Tsika ne mbola vo 4e république. Ka izy ary ny zavatra ataontsika androanany ho an'ny taranaka atsika ny ariny. Izy ary ny tsaratsara kokoa miaraka am'izay le manaiky n'izay fitaritan'ny société civile ary amin'ny concertation nationale zay tsika na ny conseil économique et social, de miaraka ao a de manaraka daholo ny mpanao politika rehetra, sa ny mpanao politika indray a hifanolana andeha ho ery anarabe a de ho simba ny endriky Madagasikara. Hita be ne hoe efa manomboka akaiky zao le fionam-be iarahantsika amin'ny SADC, de tianao fihetsiketsehana indray zany hanimbana ny endriky Madagasikara. Raha simba ny endriky Madagasikara, malagasy rehetra neny miaraka mibaby an'izany zavatra zany. Fa ny anazy zany ny zavatra hitako a olana manokana amin'ny Andry Rajoelina ny vice président ny fanoherana isaka amin'ny teny moa izy de inga Andry Rajoelina, izy ary tsy manao hoe président, inga Andry Rajoelina, nefa zareo samy ao anaty institution tokony mifanaja. Raha itsika vahoaka malagasy tsotra miantso hoe Andry Rajoelina ampitiavany zany manakaiky fanekekejy, fa ao anatin'ny institution ianao a de ny rang protocolaire oblige. Dikan'izay a ianao tokony miantso an'le olona andre mato flou na tianao na tsy tianao, fa efa tsy le adversaire anao tamin'ny fifidianana tsony izy io, fa efa filoham-pirenena. Zany rehetrarehetra zany fitezana ataotsika ho an'le vahoaka atsika. Lasa ohatrany tezaitsika tsy anaja ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena ilay vahoaka atsika raha manao an'izay tsika. Efa tsy mametraka ny fanoherana
ilana azy ve zany ny amiko manokana zany a efa tsy mametraka anazy amin'ny mampanohatra izy fa tena mametraka anazy ohatrany hoe raflahan'ny président Rajoelina ve sa tena hoe ohatran'izay fahitako anazy fa tokony tsy ohatran'izay ny itondrasana an'le izy tena hoe ajaio aloha le olona amin'ny président de la république anazy ianao zany raha ianao tsy miantso anazy président de la république ianao fa ianao olona ao anatin'ny androm-panjakana dikan'izay zany ianao tsy manaiky ny fahalaniny olona io de izay zavatra zay nefa tsy mipetraka satria lalam-panorenana no nametraka ny olona io a lalam-panorenana no nametraka anao teo ihany koa ianareo anatin'ny fanohanana ny fitondrana raha ve nefa mazaka le tsikera ataon'le mpanohatra sa hoe tena bontolo mihitsy le zavatra ataon'le mpanohatra nandikana za kosa aloha ny zavatra tenen'ny mpanohatra kosa aloha ndrindray mba misy mariny fa ny zavatra hitako a tsy honnête ao anatin'ny fanoherana de zao fantan'ny député tsara fa ny député sy ny gouvernement no tompona andraikitra voalohany amin'ny raharaha économique sy ny politique générale de l'état eto Madagasikara ny gouvernement manao an'ilay projet miaraka amin'ny loi de finance ny assemblée nationale kosa mandany de rehefa tsy misy effet le izy eny anivon'ny vahoaka de Andry Rajoelina no tononinao ary tsisy maninona tsy le gouvernement no ifanoheranao any amin'ny gouvernement ianao no manontany hoe aiza le zavatra natao teto aiza le zavatra nylaniana teto mbola miteny any a manararoatra foana miteny ny exécutif atsika tompoka de exécutif bicéphale zay filazan'ny vazaha azy zany hoe ny gouvernement sy ny exécutif mizara roa misy ny premier ministre de misy ny filoham-pirenena ary ny gouvernement zay taritin'ny premier ministre no tompona andraikitra politique nanao ny engagement teo anivon'ny assemblée nationale izay misolo tena ny vahoaka malagasy amin'ny fampandehanana ny raharaha eto Madagasikara ny PGE zany hoe raha ohatra zany ka tsy mandeha io a de tsy ny filoham-pirenena no tompona andraikitra eo anivon'ny vahoaka amin'ny alalan'ny assemblée nationale zay solom-bava-bahoaka napetrany fa ny gouvernement izay taritin'ny premier ministre efa nanao an'izay ve zareo sa ve misy ministre matsipitsipikely any ambadika any de tsy tononona na de misy zavatra tsy mety ataony zay ne zavatra misy eto fantatsika rehetra zany rehefa misy ministre miady resaka any a akamakama any a mamama olana any a de na de misy zavatra tsy mety ny ataony a de na indraindray a mody tabatabaina amin'ny radio sy télé eo aloha le ministre de matahotra izy sao de ho abrogena de atsona manokana andray ianao de rehefa aveo de mangina andray ianao zavatra ohatran'izany ny zavatra misy eto Madagasikara ka raha ohatran'izay le fanaovana politique manao sarinady fotsiny zany de ahoana moa ny aneken'ny vahoaka hoe andao ndray ary to mpanohatra andeha ny anarabe nefa izy a toneo a arivan'iny atsony le ministre izy a de milamindamina izy rehefa aveo eo am'izay resaka hoe asa mipanatanteraka zay nefa nikian'ireo solom-bavivaoaka eny fa na de ny mpanona fitondrana raha hoe misy tena tsy mamely le mpiara-miasa filohan'ny repoblika zay isan'ny hoe mametraka hoditra akondro moa raha zay ny fomba filaza azy a rendrehetra reny ve tsy tokony isy andraisina fanapahan-kevitra satria tena raha ny fionana farany tao anatin'izay fivoriana solom-bavivaoaka zay tompoko tena nampiakapeo avokoa izy ireo nampiakapeo izy ireo fa misy koa mbola misaotra zay na hoa le zavatra magagy rehefa iaraha mahita fa tsy mety le izy a de tokony iaraha mahita fa tsy mety ary zany fanoloana ny gouvernement zany a fa efa ny filoham-pirenena sy ny premier ministre zany de anjaran'ny zareo zany ko efa hitan'ny zareo ne zany zao fa tsisy résultat zany zareo ngamba mety mahita résultat tsy fantako fa ny vahoaka rehetrarehetra manao an'izay zavatra zay ka amiko manokana anjaran'ny mpanohatra miteny mampafantatra fa tsy manakorotana tsy nitona ny vahoaka de anjarany mpitondra fanjakana kosa mba mandray fepetra hoe raha tena hitany fa raha hitany moa hoe mety ny ataon'le ministre ny tendreny de fa adidiny moa satria fa efany iny fa raha hitany tsy mety kosa tena tokony tsy mijery arina tava
fa tena tokony maka fanapa-kevitra. Ianao ve nefa mahita hoe tena misy tokony hosoloana? Tena misy tena hoe tsy mandeha le zavatra, misy tena hoe misy zavatra sasany tsy ilana volan'ny banque mondiale zany a, fa zavatra tokony hoe fandaminana de mandeha. Fa tsy ampy fifandraisana any amin'ny vahoaka, ary ndraindray tena tsy, ndraindray le ministre tena misy hoe tsy mahay hoe inona ny tena ilain'le vahoaka. De zany zavatra zany tokony jerena.